mendrikanao mihaja mivoninahitra asandratra iaminao hitananay tompo iankokaminao hideranao raha manandratrany anao ranao masina lehibe ianao manao fagagany anao tsy misy afatoanao tsy misy toanao lehibe ianao manao fagagany anao tsy misy afatoanao tsy misy mendrikanao mihaja mivoninahitra asandratra iaminao hitananay tompo iankokaminao hideranao raha manandratrany anao ranao masina lehibe ianao manao fagagany anao tsy misy afatoanao tsy misy toanao lehibe ianao manao fagagany anao tsy misy afatoanao tsy misy suavanao fatina velanao angai aiao fanutsajuvanao sinukarakarainao kanane uanao mivuninaitrao kanane uanao Voalohany teny dia manolotra ny arahaba ho anareo rehetra tsy akanavaka amin'ny anaran'i Jesosy tonga eto amin'ity toerana misy ny famangin'Andriamanitra lehibe ity. Izay faly amin'izany aoka izy ianao, aleluia, mafy ho an'i Jesosy. Sady manofahofa tanana mafy voninahitran'Andriamanitra. Mino aho fa faly ianao tonga eto amin'ity toerana izay
toerana itoriana ny filazantsara nambaranany amin'ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra izay tiantsika rehetra tsy akanavaka tonga eto amin'izao toerana izao. Faly koa izay mahita ireo vahiny tonga maro ny fanasana izay natao tamin'ny alalan'ny peta-drindrina tamin'ny tamtamma, fanasana natao tamin'ny haino aman-jery samihafa, ary dia isaoran'Andriamanitra fa vorolanina eto amin'ny banja toalaza isika amin'izao fotoana izao. Asandrato ny voninahitry'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Fantatro sady fa hiasa eto Andriamanitra androany, anao zava-magaga maro eto Andriamanitra androany, maro amin'ny marary tonga eto sotran'Andriamanitra, tsy miaraka aminao tsony io aretinao io androany. Mino an'izany ve ianao? Izay mino an'izany manaova aleloia mafy ho an'i Jesosy. Toy izao ny endriky ny fandaharantsika ny pasteur Rasolomanana vice-président CP no hitarika antsika amin'ny fideranan'Andriamanitra, ary ny ray aman-dreny kosa no anohy ny fandaharana ao aorianan'izany fitarikira izany. Koa amin'izao fotoana izao dia manasa ny pasteur Solomanana Vetrany vice-président CP hitarika ny fandaharana. Misaotra ny tompo lehibe isika satria lotaina na ny eto an-toerana na ny avilavitra atsinanana andrefana antsimo avaratra tonga eto amin'ity banja malalaka ity banja ny toalaza anompo an'Andriamanitra, ary indrindra iandrandra zava-dehibe avy amin'Andriamanitra. Faly mahita anao izay miara-panao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo eto Andriamanitra, ary zava-dehibe izay irinay engany amangy anao Andriamanitra amin'ity fotoana androany ity. Izany dia atomboka amin'ny vavaka isika mba hitahin'Andriamanitra ny fotoana rehetra atao eto amin'ity toerana ity. Ikasihan'Andriamanitra ny fonao, ikasihan'Andriamanitra ihany koa ny zavatra rehetra atao eto amin'ity toerana ity, ary tsy ala mainy ianao fa hitondra ny fitahin'Andriamanitra mody ao anatin'ny tokantranonao, dia amangy anao anay Andriamanitra. Aleloia. Dia rao mafimafy Andriamanitra. Dia hivavaka isika hisaotra ny tompo amin'izao fotoana izao. Mialohany azo antsika mitoya eo amin'ny fandarana manaraka aondreo ary ny lohanao, dia hivavaka isika anome voninahitra ny tompo amin'izao fotoana izao. Ry Andriamanitra rainay aledanitra misaotra anao izay no tahilaoka tonga somatsara eto amin'ity toerana ity ny vahoakanao, tonga eto izay anatanteraka ny fanompona bavaka aminao izay mba hitahinao ny tsiray avy na izanay iza tompo toerana misy azy ireo dia mangataka anao ao aoka mangazy anao ka hiasa mahery ao anatin'ny fontsy avy sokafony fony tompo ahafahany mandray zava-panavy aminao manomboka amin'izao fotoana hitoriana ny filazantsara izao, mino sy matoky ao hiasaka anao zava-magaga lehibe ao anatin'ny fonony tsiray avy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Manaova an'izany vavaka manokana izany, misaotra indrindra tompo, misaotra Jesosy Tompo. Amen. Dia anomboka hideran'ny tompo isika. Baiboly milaza iran Jehova fa tsara izy mandrakizay ny famondram-pony. Miravoravoa amin'ny Jehova dia omeny Jehova anao izay irin'ny fonao. Aoka izay rehetra manam-pofona ila samy hideran'i Jehova. Hira ataontsika voalohany satria efa niezaka ny tompom-pidera teo. Nanao izay fiderana izay. Izany mba tiana iandray anjara ianao izay tonga eto amin'ity toerana ity. Izany dia andray anjara ianao ka mandray sanjara mba ho voninahitr'Andriamanitra. Hira ataontsika voalohany 430 430 ao firana Jesosy mamonjy nasandratra ho tompo sy mpamonjy Jesosy Kristy. Ataontsika mipety hafatanana izany amin'ny fiderana mafy, amin'ny fiderana manandratra ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny pity hafatanana izany. 430 piatanantsika rehetra. Beti manapau mata desi satu tuliza lehi be amini Samia piatana na wali tupu tunda meli jauh belanya ya sanda kau pau ya sanda kau tutu sana
Mafimafy fika fantanana. Haleluya, haleluya. Vangio ny fiangonanay. Hoy ny mpanao tononkira. Vangio ny fiangonanay. Rehefa mamaky Andriamanitra dia miova ny zavatra rehetra. Rehefa mamaky ny tany Andriamanitra, mandrotsaka ranon'olona Andriamanitra ka mahavokatra ny tany. Rehefa mamaky ny firenena Andriamanitra, izao fitoriana filasan-tsara nasionaly izao dia misy tanjona ary hafa malala. Gamba mila ny famakian'Andriamanitra ianao ao anatin'ny tokantranonao, ao anatin'ny ankonanao. Fa za dia miteny aminao manao hoe raha mangetahety ianao, hamangy ianao Andriamanitra amin'ity fitoriana filasan-tsara lehibe ity. Dia anao fahagagan'Andriamanitra, hanasizana ny marary Andriamanitra, hanao zava-dehibe eto amin'ity toeran'ity Andriamanitra. Mba inonao ve izany ry havana malala? Nataon'Andriamanitra izany satria manao zava-dehibe, zava-mahagaga Andriamanitra rehefa mamangy. Telo amby valopolo sy dimanjato mbola tiana ianao andray antsara amin'izany ira fiterana izany. Telo amby valopolo sy dimanjato fiterana mamy. Ary amin'ny isan'andininy dia ofaofantsika amin'ny lanitra nitandratsika ny mefinaritra ry tompo ao anatin'izany fiterana izany, amin'ny mpifaliana, amin'ny mpiravorafona. Nazaontsika manatanteraka izany fiterana izany.
bendizione Osana. Alleluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Zany hoe manandratra ny voninahitra Andriamanitra. Mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerany. Ary raha apetraka ao amin'ny toerany izay tokony hisy azy Andriamanitra, dia hitay anao izy, anisoanao izy, anao zava-dehibe eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Izany dia zava-dehibe ny manome voninahitra an'Andriamanitra riavana. Tariany ianao, aporisihany ianao, entaniny ianao, ay manome voninahitra an'Andriamanitra. Fantatrao moa sekren'ny fanomesa voninahitra an'Andriamanitra. Ray mandeha nisy mpanompon'Andriamanitra amin'ny rahalahy, voentika ny filazantsara, tonga tany am-ponja ary nidina tao anatin'ny fonja Paoly sy Silasy ny anarany. Ireo lehilahy ireo nambarany tenin'Andriamanitra manao hoe tamin'ny mamaton'alina rehefa nivavaka izy amin'ny rahalahy, rehefa nitenan'Andriamanitra izy hoy Soratra Masina milaza manao hoe tao anatin'ilay fiterana nanao fahagagan'Andriamanitra, nanokatra ny varavarany tany maizina afaka nandehandray ny mpanompon'Andriamanitra nitory ny filazantsara. Rehefa mainao ny manome voninahitra an'Andriamanitra hanokatra lalana, lalam-pitahiana, lalam-panafahana, lalam-pamonjena eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. No zany hoe aminao milaza manao hoe dera mafimafy Andriamanitra. Ito isika mbola hiteraka nefa misy fetra ihany ny fotoana ary eto dia te-hanetanantsika aho fa mba ahazoana mandray anjara amin'ny fanohanana ny asan'Andriamanitra. Misy fanatitra ho atao mba anohanantsika izao asan'Andriamanitra izao, dia miangavy ireo tompony andraikitra mba androso andray izany fanatitra izany, fanatitra an-tsitrapo. Ary entaniny ianao fa rehefa miezaka ianao manohana ny asan'Andriamanitra, manao izay mahafaly an'Andriamanitra, azo antoka fa ao anatin'izany dia izy lalam-pitahiana misokatra, isokatra ny fitahiana, isokatra ny lanitra mba handrotsahan'Andriamanitra fitahiana mananambiampy eo amin'ny fiainanao. Ary ny hira izay ataontsika ao anatin'izany dia ny hira fahasivy. Hira fahasivy io dia nareto amin'ny tenin'Andriamanitra. Jesosy no miteny milaza manao hoe makanesa ty amiko anareo rehetra izay miasa fantatra mavesatra entana, zao Jesosy anome fitsarana ho anareo. Raha mavesatra entana ianao, raha tsy manana fitsarana ianao, raha manana ady ianao fiainanao, antsony ny tompo ianao ao amin'ny tenin'Andriamanitra ary ny hira fiterana anamafiny izany. Mavonina ve ny mpandray fanatitra ngavy ny ireo tompony andraikitra mba androso anatanteraka izany fandraisana ny fanatitra izany. Ary hira fahasivy no ataontsika anatin'izay fanatitra izay. Enoy ny mpamonjy izay miantso hoe makanesa atiry mavesantretana izay mijaly sy miasa fantatra, zao anome fitsarana ho anareo i Jesosy. Dia very ny sandininy hoe makanesa ty amiko anareo, zao no anome fitsarana, mora sady tsara ny fanahiko, matokia ka maivana ny ziogarao. Dia vavaka isika mba hitahian'Andriamanitra ny fanatitra izay ataonao an'Andriamanitra. Andriamanitra matoky Andriamanitra, ary Andriamanitra dia mijery ny etaetany fonao. Ka rehefa miezaka matoky ianao manao izay sitrapon'Andriamanitra izay, dia hitsotra ny tanan'Andriamanitra anao zava-magaga lehibe ary hitay ihany koa ny fiainanao ao anatin'izany fanomponao an'Andriamanitra izany. Maka ny toerany ireo rahalahy izay anao fanompona amin'izany fanotazana fanatitra izany
ary dia ivavaka isika mialohan zay ary ataony hira fahasivy ataontsika mipity afatanana hatrany zany ovoninahitr''Andriamanitra ivavaka isika amin'izao fotoana izao ry Andriamanitra raina ihany an-danitra misaotra anao zay fa notahinao kanagoninao eto amin'izao banja nytoalaza toerana malalaka izao itorina ny filazany tsara ankehitriny Andriamanitra dia maniry zay mba isy fanahy maro vonjenao eto amin'ity toerana ity ary amanky ny tanàna amanky ny tokantrano amanky ny fonontsiray avy ianao amin'ny alalan'izao fitorina filazany tsara izao na izany asa dia anompo anao zay amin'ny alalan'ny fanatitra amasino zany ary ankasitrao tompo ary ny tsiray avy zay manome amin'ny fifaliana amin'izany fanolorana fanatitra izany dia hitay azy amin'ny fomba miavaka ianao mba hatonga azy ireo Andriamanitra ho faly amin'ny fanarananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo anao fan'izany vavaka izany misaotra tompo amen apity afatanana marisibisika ira fasivy Vivayana vivesi vetiku sami salasara zeruaya meseya kemavi awanatuna isiyanungeri fitarana karisaki
Jesosy miatso ny olona rehetra makanesa satria amikareo rehetra zay miasa fantatra zay mavesantretana hoy Jesosy hoe zao anome fitsarana ho anareo amin'izao vaninandro vanim-potoana misy atsika izao feno tahotra feno tebotebo ny zanak'olombelona tsy manam-piadanana tsy manam-pifaliana tsy manam-pitsarana eto amin'izao tontolo izao satria andro farany izao andro mampidi-doza izao andro mahory izao rakitry ny baiboly zany ao amin'ny solatra masina zao anefa raha velanao hiasa ao fiainanao raha velanao hiasa amin'ny tokantranonao raha velanao hiasa amin'ny ankohonanao Jesosy Kristy hoy ny solatra masina hoe zao anome fitsarana ho anareo ilay boka anankiray nanantona ny tompo hoy ilay boka hoe raha mety ianao Jesosy mahay manadio ahy valiteny nambaran'ny tompo mana hoe mety aho madio fa ianao mety Jesosy hanome fitsarana ho anao mety Jesosy hamonjy ny fanahinao mety Jesosy amin'ity fotoana filazantsara lehibe zay torina aminao ity hanatanteraka zava-magaga eo amin'ny fiainanao irosa ny fandarana manaraka isika amin'izao fotoana izao matolotry ny ray aman-dreny ny fandarana manaraka mba ahazoany mitarika atsika eo amin'izay sitrapon'Andriamanitra indray amin'izao dingana manaraka izao andeha hivavaka isika na izany asa metraka mambavaka indray izany asa manaraka izany ka hitahiny tompo zavatra rehetra zay mbola ataony amintsika eto amin'izao toerana izao dia hivavaka isika ary ametraka mambavaka indray izany programa manaraka izany aondreo azany lohanao dia hivavaka isika ametraka ny dingana manaraka indray eo ampelan'ny tanan'Andriamanitra alotrika ny lohantsika isika hivavaka amin'izao fotoana izao ry Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitra misaotranao zay fa tiana ianao tia ny olona rehetra ho vonjena ianao tia hanadio anay tia hanome fitsarana ho anay tia hitay anay ary indrindra tia hitondra anay ho any an-danitra ankehitriny maniraka ny mpanomponao eto amin'ity toeranyity ianao anambara ny zava-miafo ny teninao anambara ny sitraponao amin'reto voaka marobe mivavaka aminao zay ka mametraka mambavaka ny fandarana manaraka rehetra zay mbola ho tanteraha eto amin'ity toeranyity angatanay ny fanamasina iasa eny iasa ny osy ny fanamasina tompo eto amin'ity toeranyity ka hitondra fitsarana tanteraka hitondra fitahina magaga ary indrindra ny fanamangetaeta tonga eto amin'izao kianja malalaka izao azavela ho tomaina tompo fa hitay azy ianao hikarakara azy ianao anome fiadanana ho azy ianao satria Andriamanitra tsara ianao Andriamanitra magaga ianao Andriamanitra lehibe ianao afaka manao zava-dehibe ao amin'ny fiainany tsiraiavy misaotra anao ato tompo ianao no Andriamanitra ianao no mpanasitranahy ianao no Andriamanitra ianao no mpanasitranahy tompo matoky aho fa hita hitanteraka ny fandana rehetra ianao ka atanteraka ny fifaliana eo amin'ny olona ao tompo eto amin'izao toerana izao mba ho vonina atao riry ihany misaotra Jesosy tompo misaotra tompo Nandefani, Pirinau.
sandratra amin'ny lanitra ny tananao anatin'izany toa misintona n'Andriamanitra hitina toa mifandray amin'Andriamanitra satria eto ny tompo anatika atsika amin'ny alalan'ny teniny amin'ny titakariva ity averitsika farany zany isaorana neny tompo izay nitarika ny tsiraray avy hoeto amin'ity toerana ity tsy misy mahay manantona hoy Jesosy raha tsy mitony ray izay any an-danitra izany no isaorana ny tompo izay nikasika ianao nandamina ny fotoananao nazahoanao manantona eto mba hiaraka aminay eto hanompo an'Andriamanitra hoy izany dia miaraba ny tsiraray avy tonga soa eto ny tenanay manana anjara ianao tonga eto amin'ity toerana ity anjara tsara indrindra ny tompony amalisoanao anome izay ilainao anome fafampo anao araky ny etaetany fonao tikoa mitonanao vonina ndray ny anjara voatendrin'Andriamanitra ho anao fantatro fa te hahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao te hatsapa ny fikasihan'ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ianao andeha sy vavakamiko ianareo hoy ny tompo dia hiaino anareo aho hitady ahy ianareo ho hita anareo aho akatsainareo amin'ny fonareo rehetra aza manana inona na inona fa hitondra somody ianao amin'ity anio ety amangenao Andriamanitra ilay Andriamanitra tompony lanitra sy ny tany nanome aina sy fofinaina ho antsika rehetra tsy hitany mahasonofinao izy fa mahita atsika manatrika atsika eto tsy mba lavitra atsika izy fa akaiky atsika rehetra izy no etsetsika sy velomatsika raha tahiny isika mitady azy dia hita sy atsapa azy naiza na izy ingona androna telo amin'ny anaran'i Jesosy eo afovoany izy tenay ny mampafantatra fa tsy manana andro afa-tsy efatra omena anareo zay eto amin'ity banjany tolaza ity ary ity alakamisy ity no andro voalohany dia mitohy rapitso mitohy sabotsy mitohy alahady efatrandro iarahantsika mivory amin'ny anaran'i Jesosy handraisantsika famelombelomana avy amin'ny fanahy masina tsy avelantsika tsisy vokatsoa ity fivorena ity isika hiteny takan'i Jakoba patriarka hoe tsy avelako andeha anao raha tsy tahinao aho.
ny marary dia tokony iny hoe ity fotoana ity ny fotoana anasitrana n'Andriamanitra ary zay voafatotra ny devoly dia iteny hoe ity ny andro atonga ny Satana hiala amiko ary tsy afaka naloka sy ametraka ny tanany eo amin'ny fiainako. Andro fanafahana ho anao ity. Dia raha ho Andriamanitra mitandrina tsara izahay mba tsisy olona na dia iray aza tsy ahita soa. Miangavy ianao koa mba hitandrina tsara amin'izay ataonao eto mba ahafahanao mahita soa. Zay afafo ny olona ohatran'izay. Manatona hoy Andriamanitra dia hanantona anareo zay manome voninahitra omeko voninahitra. Tiako zay tia. Raha mahafoy ahy ianareo dia afoy ianareo. Izany no mahatonga amin'ny teny hoe tandremo zay ataonao. Jesosy mandinika ny vo sy ny fo mba hanome ny olona araky ny asany. Raha manetry teny ianao tonga eto anandratra anao Andriamanitra. Dia raha ny tompo fanao efa manao asa fitoriana ny filazantsara toy izao dia sady mampianatra ny tenin'Andriamanitra, manao fitorian-teny aorianan'izay dia mivavaka ho an'ny olona maniry fiovana eo amin'ny fiainany, ho afaka amin'ny toetra ratsy, fomba ratsy, fahazaran ratsy, teo endry, teo olo-marina, dia hiala amin'ny fanjakan'ny devoly ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mivavaka izay hanampy ny olona toy izany ho tonga amin'izay iriny. Aorianan'izay dia mivavaka ho amin'ny marary, mankatao ny baiko ny tompo hoe sitrano marary, mandroaka devoly dia mampijoro vavolombelona. Dia raina ny tompo. Fitoriana filazantsara antenaina hitondra fanovana eo amin'ny fiainan'ny olona izay mandray. Fanovana ho amin'ny tsara hahatonga ny fiainanao hisy voninahitra. Kanefa miankina amin'ny fomba fiainonao ny vokatra